Manaona daholy mba misy torohevitra ampitaiko zany amin'ny fiainana indrindra ho an'ny tanora zay mbola lavitra lalana zany amin'ny resaka asa satria misy anty fomba gasy hita zay maharatsy azy, misy fomba gasy hita zay maharatsy azy milaza foana rehefa miresaka ino zany fiteny-pirenena de hoe tsy fiteny razako misy zany mampiditra an'izay hevitra ratsy zay hoe raha ohatra zany mandiso am'le fiteny-pirenena na tsy mahay de tsy fiteny razako, c'est pas ma langue maternelle. Zay foana ny asesika anatin'le tanora fa or tanora za zokizokiny any de mba tsipitsipy ny teny fa aza manaiky an'izany, aza miditra am'izany hoe tsy teny razako ny tena marina am'le izy fialana pa ho an'le olona tsy mahay na olona tsy nianatra na olona tsy te androso, tsy te hivoatra am'le fiainana de ampiasainy zay. De aveo koa mbola ampiliny anankiray koa hoe rehefa azo ny olona fotsiny tiako tenenina de zay no zava-dehibe. Diso be koa zany, diso be tsy hoe rehefa azo ny olona io enao ve hiteny amin'ny ino moa zany hiteny aman'olona anao ohatra hoe teny frantsay de enao zany boretika fotsiny miteny charabia ozy ny vazaha na hoe teny mihitsy hoe petit nègre, il parle petit nègre. De le olona miresaka aminao izy angamba anakenanao mivazange manaja anao foana na mitsara velatsy enao miteniteny fatany eo de azo zarateninao azo zarateninao fa saingy ny zarateninao de petit nègre. De eo ny tonga de fa azahoan'ny olona hoe azon'ny olona miatrahana amin'ny toerana misy anao azafady hoe ty olona ty olona nianatra tsy olona azo resahana inona ny zavatra azoko resahana am'ty olona ty satria miteny frantsay izy miteny ina moa zany miteny vahiny izy petit nègre ny teneniny diso be daholo zany de hafa ihany zareo no ananan'ny olona ina moa zany estime. Enao miresaka loatra miresaka amin'ny vazaha ianao na vazaha iny io na anglisy io na allemand io na espagnol io de vao miresaka ianao zany ka hitany ara-dalàna zavatra resahanao ny fomba fiteninao de fa hafa mifandraisana anao zany raha andavanandro zany fa amin'ny asa zany tena hita mihitsy ka le hoe rehefa ny langue iny hoy izy ny sasany communication fa rehefa azo ny olona fotsiny zarateninao de zay ny zava-dehibe. Aza miditra am'izany re tanora, aza miditra am'izany inona moa amin'ny resaka asa no mazava-dehibe ny zavatra zay de miteny le olona hoe am'le voalohany teniko teo hoe tsy teny razako ka raha tsy teny razanao de dikan'izany mila ianarana le izy tsy hoe rehefa hoe tsy teny razako c'est pas ma langue maternelle de ionona am'izay zay fiononana zay tsy fanimbana toetsaina zay ny tsy mety fa tsy mateny razanao zay mihitsy ny tokony ianaranao azy ary inona ny zavatra rehefa ianarana tsy hay, inona zavatra ianarana tsy hay. Za zao inona moa matoa afaka miasa amin'ny réception amin'ny inona moa zany amin'ny Suisse alemanique zany hoe Suisse miteny allemand dikan'izany zany de mahafehy tanteraka le fiteny allemand amin'ny resaka asa io na antsoratra io na ambava io na amin'ny telefona io zany de naninona zany no afaka nanao an'izay satria ny tenao tsy teny razako tsy teny razako fa saingy amin'ny fiainana de misy ny antsoina détermination rehefa misy zavatra tianao atao de déterminé anao ataonao le izy mety isy amin'ny tany hoe fa ahoana ny anaran'ny koto teny allemand za tonga de nanapa-kevitra fotsiny hoe hianatra allemand de inona moa zany 10 volana intensif tamin'ny Benedict Schule à Berne any Auberne ao zany ny anarako an'le izy intensif de
le détermination zay zany tena ilainao inona zavatra ataonao ohatra zao zany eo hoe andeha hiala Madagasikara de tonga de déterminé fotsiny hoe andeha de faharoa manaraka an'izay de tandremo le namana indrindra fa le gasy le manatsatsy foana raha manana projet anao matetika ny projet zany ke ohatra ny kitaladala ohatra ny manofo anao manapa-kevitra amin'ny fiainana manofonofo hoe tena manofo le bandy mitapy ny bandy iny fa izay mampitapy anao zay zay tena ilaina hoe izay ohatra za le lehibe ty mbola mandindina ohatra n'izany izay mampitapy masamihafa anao amin'olo zay ny ilaina amin'ny fiainana ka tatia Suisse vao tonga tatia tsy tamin'ny Suisse alemanika mipetraka fa tany amin'ny Suisse romande zany hoe le miteny frantsay saingy zavatra tsapako voalohany de inona moa zany Suisse amin'ny setra asy de diavina foana le olona mahay miteny allemand nefa any amin'ny Suisse romande any amin'ny Suisse miteny frantsay mba tsaratsara asanao zany de mila mahay miteny allemand ianao de aveo koa ny statistika mivoaka hoe ny olona mahay miteny allemand en Suisse de 20% mahery ny karaman'ny olona miteny frantsay ny karama aty amin'ny Suisse alemanika 20% mahery ny any Suisse romande zay ray ambony karamany aty fa roa manaraka an'izany ny inona moa zany any Suisse romande be de be ny frantsay concurrent anao ny frantsay zany na frontalier na tonga miasa ao Suisse de zay ny concurrent anao fa aty Suisse alemanika vitsivitsy kokoa ny concurrence anao amin'ny resaka asa de mahita asa foana ianao zay le izy ka araka teny teo hoe raha vao miteny zany zany hoe za ianarako allemand io de hifindra any amin'ny Suisse alemanika de ozy ny gaza ahoana koa le bady mitafy mahita hevitra kitaladala bady iny ohatra tsy avotro tsy milamina fa ny anara efa te henoko le zavatra de ho ataoko te henoko le zavatra de ataoko fa matetika mantsy ny problème amin'ny gasy de le mianahana foana tsy te hifindra fimon'olona manontany hoe ko de ahoana ny asa any Suisse any ahoana mba te hiasa any Suisse any tsotra zany fanaovana azy tsotra zany fanaovana azy amin'ny fiainana fa rehefa ataonao le izy de mandeha anao de ataonao fa ny gasy ny variana eo de ohatra zao any France any be de be ny namako de sahirana mafy amin'ny karama SMIG any France petraka amin'ny HLM tsy hoe manona sasany za miteny an'le HLM fa manana possibilité ny olona aina moa zany hitady asa tsaratsara kokoa sy toerana tsaratsara kokoa ohatra ny HLM de valina foana zany de isaky tonga ny weekend de tonga le gasy namana de eo miresaka eo mandefa hira fatifatina artiste amin'ny YouTube de samy eo de misory de mihinana de zay foana zay ny olana fa rehefa anao ianao de aza miaraka am'ireo olo reo fa de hoe ataonao le zavatra de lasa ianao zay ny nataoko zany de tena ina moa zany ianarako ary tsy maintsy haiko io tena allemand io de lasa zay le izy de aveo am'izay zany hitanareo ngamba am'ireny le capture ataoko reny le print screen ataoko reny rehefa mamoaka zavatra de amin'ny teny allemand mezany gasagna za ny mampiasa telefôny de ataoko amin'ny teny allemand ny ordinateur ka ohatrano de amin'ny teny allemand de tonga ny olona zany mba hijery internet ahoana koa miankoto maninona azy ty atao amin'ny teny allemand de ohatrany hoe mipoera zany imezany gasy anao mipoera hoe atao amin'ny teny allemand ny telefôny ohatra zany tsy zany fa rehefa tapa-kevitra anao zavatra anankiray hoe hianatra langy azy zany de avadiko amin'ny teny allemand na ny ina moa zany ny telefôny anao na ny ordinateur anao na ny télé anao zany avadika anao io afahanao miditra anatin'ny zavatra tanjonao zay de telefôniko ataoko amin'ny teny allemand mezany gasy fa i gasy tsy maintsy mimeanao foana zay projet anao imezany gasy fa namanao mimeanao foana fa saingy ianao zany mametraka hoe zao izy de ahoana raha ny ataoko raha ohatra ka am'izao za miasa ty amin'ny Suisse alemanika zao vao hiditra hiasa de eo zany vao hitady amin'ny ordinateur aiza moa zany ny démarrer aiza ny panneau de configuration ahoana ny Word ina moa zany ahoana ny Excel amin'ny teny allemand de tenao sahira tanteraka anao ary tsy tafavoaka fanina tanteraka anao raha ohatra ka tsy nanao ohatrany nataoko zany hoe tonga de efa niomana atratany hoe eo zany anao zany mianatra allemand de mahay teny allemand de tonga ny ampiasana am'izay anao de miditra miasa de hita am'izay amin'ny teny allemand daholo rehetrarehetra na ny telefôna na n'inona amin'ny teny allemand de tsy hitanao zay raisiny fa
amin'ny fiainanao andavanandro dia efa manomana an'izay tanjona zay omanina amin'ny fiainana andavanandro. Io le fiainana andavanandro ny reto ka tena ilaina ny mitandrina amin'io e. Io fiainanao andavanandro na namanao na ninona ny rehetrarehetra dia mikonto dolo io amin'ny fahombiazanao. Dia zay le izy. Dia mikasika ny resaka hoe fianarana langy. Le izy dia tena hoe mianatra langy dia tsotra. Tsy tsotra moa zany fa mila méthode. Tsy mety mihitsy le hoe miarakaraka manolo eny na anao bain de langue na anao en sosososo fa mianatra langy zany dia tonga dia grammaire. Raha vao mipetraka ny grammaire sy ny orthographe dia mandeha ho azy daholo io. Ahoana moa ny fomba hianarako teny comoriana teny comoriana satria alaiko le grammaire. Dia grammaire io ny anarako hoe conjugaison rehetrarehetra. Dia rehefa hainao ny grammaire voafehinao grammaire amin'ny teny frantsay dia manaraka ho azy ny teny anglisy dia manaraka ho azy ny teny allemand dia manaraka azy daholo rehetrarehetra io satria misy similarité ny langue na latine io na anglo-saxone misy similarité mitovitovy ny any fandehany io. Ka raha ty hanatra langue ianao dia aza miditra amin'izany mihitsy hoe rehefa azo ny olona fotsy aratenao dia amin'ny resaka asa na resaka fiainana andavanandro tsy tafavoaka amin'izany fa ahafahanao mianatra langue dia grammaire aloha. Aza milingilingy ohatra nareo miteny teny frantsay amin'ny zanakareo mataponareo hoe sao dia tsy sahay teny frantsay ohatra nareo ny zanakareo dia voa kely mbola voatera vao dia tena teny frantsay le zaza nefa le teny frantsay anao le tsy mahay iny no ampiasain'le zanako. Dia raha vao diso hatramin'ny voalohany diso hatramin'ny farany fa raha ny zazaza mbola kely dia teny gasy izy dia rehefa miditra ny ampianarana izy dia any amin'izay izy raha ohatra anao mahay miteny frantsay tsara ianao ara-dalàna dia teny frantsay izy. Fa raha ohatra ianao raha tsy mahay le teny frantsay fa le pitianaika raha no hainao dia aza ampianarana zany zaza fa aleo izy hianatra any an-dakilasy. Le mianatra miditra amina cours de langue zay ihany ny méthode farany tsara indrindra raha hiasa en tout cas. Fa anoratsoratra fatany amin'ny Facebook dia manoratra anao dia disodiso be fa omezan'ny olona. Ny olona nge namanao nge tsy teninao fa tonga dia hitan'olona ny niveaunao tsao mijereo nge na aza manoratra fotsiny rehefa tsy mahay fa tsy hoe tsy tenin-drazako fialana-pa zay hoe tsy tenin-drazako zay fialana-pa zay zavatra mamono zay fa tsisy zavatra tsy hay rehefa ianarana. Tsisy zavatra tsy hay rehefa ianarana. Kizara dia ny anarako teny allemand dia haiko izy. Dia aveo koa araka teny koa détermination. Zany andra teny anglisy tamin'izany ny andra tao amin'ny ISCAM dia eny Ankadifotsy misy English club. Tsy haiko na mbola ao izy hatramin'izao na tsy dia isaky mirava mirava midimina amin'ny enina dia amena sy fifiny dia mamonjy English club ao Ankadifotsy. Tsisy naneranay andra teny anglisy tamin'izany fotoana izany fa ozy anao hoe ianarako so dilaiko ndray andro any ilaina mihitsy le teny anglisy. Dia ny olona zany vao mirava dia ilasa koa le ry andeha andra teny anglisy mba misesesta koa le ry mipoerapoera ny andra teny anglisy zao ianarako. Dia resaka détermination zay hoe rehefa ataonao dia ataonao dia isanandro zany amin'ny enina sy fefany dia ao amin'ny English club any Ankadifotsy. Mody any santsety tsisy bus tsony amin'ny valo na amin'ny sivy mandeha tongotra isanandro. Zay ny antsoina hoe détermination amin'ny fiainana. Rehefa anao zavatra dia atao fa tsy vava fotsiny mba tiako ianarana zay fa tena ohatrasa mba azo manao zany. Ohatran'izany koa le ny gitara dia misy mahitanao miteny gitara ny olona dia tena mba tiako izy ty fa tena tsy mety haiko izy mba ampianary gitara le non tsisy hoe mba ampianary gitara so zany fa le fianatra gitara anao dia na anao miteny amin'olona hoe za hianatra gitara 4 heures par semaine ny capable ohatrinona fa za nianatra gitara dia niditra ny CNEM. Tsy tiako mihitsy le hoe misy ramaleo ry dia mibandy mba ampianary koa le sososo zany soso tena tsisy fotoana afilafilany bandy nefa bandy tsy mahay miteny gitara koa fa amin'iny fotoana io anao tezitra ianao dia le resaka le motivation anao zay resaka détermination zay dia na nidira CNEM hianatra gitara niditra CNEM mihitsy fa tsisy hoe izy ty mba tiako ianarana. Za raha vao misy olona hoe namana misitresako ohatr'izao dia miteny mba ampianarana izy ty fa ohatra tiako izy ty fa tsy ohatry zany mianatra zavatra. Rehefa hianatra dia manokana andro mihitsy dia mianatra na gitara io dia ohatr'izay koa langue tsisy hoe non
rehefa andranany de tena ianarako raha mia midila fianarana zay le izy ka mitenynareo hoe tsy teny razako bato be zany an'zany tsy mety ambany be zany toetsainy zany fa rehefa ohatra hoe iteniny le fiteny anakiray de atao varadalana na ny inona moa zany orthographe na ny inona moa zany concordance de temps na ny conjugaison na retrarehetra atao varadalana ary tsisy masakina anao tsy anao an'izy aradalana ianarana io de ay fa tsy hoe tsy teny razako de zay tsy teny razanao zay mihitsy ny tokony ianarana azy sira daholo